zay rehetrarehetra atao eto androany dia isiarin'andriamanitra ho any aminao. Iza ny tonga eto an'ity toerana ity mila fahagagana androany. Tompo diso angamba ilay fanontaniako. Okey. Iza mila n'andriamanitra miasa manokana amin'ny fiainany androany. Iza ny afaka hiteny andriamanitra mino aho. Ianao ve afaka ilaza? Afaka ilaza ve ianao andriamanitra mino aho. Tenenina tsisy intsony ary za mbola iny foana. Amen na? Anomboantsika azy dia anao zavatra manokantsika. Ao anatina fijoroana vavolombelona, ny antsoina hoe testimonia dia raha dikatsona dia hoe Lord do it again. Raha vao maheno olona mijoro vavolombelona ianao, dia ny olona mijoro vavolombelona tahaka ny milaza hoe Andriamanitra manaova indray. Eo amin'ny toerana izay misy fijoroana vavolombelona dia misy finoana miakatra. Ary ilay onction nahatonga ilay fijoroana vavolombelona dia ao anatin'ilay fijoroana vavolombelona. Azonao ve? Tahaka ny hoe rehefa mivavaka ao amin'ny olona anankiray ka sitrany iny olona iny, matoa sitrany iny olona iny nisy onction vete anatiko nakany amin'ilay olona. Zay. Dia ilay onction tao anatiny iny no mihetsika dia sitrana ilay olona. Dia mbola ao anatin'ilay onction dia afaka manaparitaka an'izy amin'ny hafa koa izy. Amen na? Tena aza aminao androany vao manomboka tsika zao dia andray fijoroana vavolombelona tsika. Andray fijoroana vavolombelona ianao androany. Ary ho hitanao fa zay tsy vitan'olombelona dia ahoana tsara. Angatakarazaka mba handrosako tsika itehaka mafo an Jesosy tsika. Amen na? Iza moa ny anaranao? Madame Tatiana. Afaka tantarakainy Madame Tatiana tsotsotra ve? Zafato. Tonga dia tantarao. Voninahitra ao an'Andriamanitra ny joro vavolombelona eto. Teo atorivirana eo, teo dia niona amin'ny paster. Tamin'ny 3 septembre 2016 natao ny mariaziko dia naniry zaza. Dia nisy fotoana tena hoe tsy mipetraka mihitsy zaza dia tamin'ny 25 juin 2017 nangatam-bavaka tamin'ny paster tena 25 juin 2017 nangataka vavaka tamin'ny paster tena Ambodonsotra. Dia nitondra akanjo gorenera kely mihitsy tamin'izay. Nitondra iny ianao? Akanjo gorenera. Grenouillère kely akanjo zazakely. Paster ambavaka. Izy amin'io mbola tsy niteraka. Dia nanoetina. Izy moa no tonga teo? Nako mianaka moa ilay tonga tonga tamin'izay. Firy ilay daty? 25 juin 2017. 25 juin 2017. Dia nangatam-bavaka dia volana oktobra 3 dia 20 juin teo niteraka. Izany hoe zazavavy kely ty 20 juin teo. Amen. Amen. Fily moa nangatavavaka le fily 25 juin 2017. 25 juin 2017 dia 20 juin 2018 izy niteraka. Ianao ianao misy olona eto an'ity toerana ity ho bevoka fahasoavana amin'ny herintaona toy izao mitrotro amin'ny fahasoavanao ianao. Mitrotro zavatra ianao amin'ny herintaona. Tena kely akaiky ianao mitondra zavatra hoe amin'ny herintaona dia volombelona hoe ahoana tsara. Afaka sambatra hoe tananao. Ianao ve afaka miteny ianao hoe raiso? Raiso. Raiso ny fahasoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fahasoavana. Jesosy. Amen. Ao anatin'ny ray taona hitrotro zavatra ianao. Hitondra zavatra azo tsapahitanana ianao. Tena kely akaiky ianao hoe zaza izy zavatra azo tsapahitananao etiko izay. Amen. Ary izay fahasoavana izay dia azakazaka hiditra ny ankonanao izay. Mahita ny tranonao izay. Amen. Vonina ve ianao? Ho fanomboana an'ity seminaire ity dia te hanomenao fototra
ahoana ny ahafahanao mandray zavatra avy amin'andriamanitra. Izy adaolo ny teandray zavatra avy amin'andriamanitra. Te ilaza aminao hoe be deaibe ny olona tian'andriamanitra omena zavatra fa mbola tsy nandray. Fampianatra anao le teboka tsotra ahafahanao mandray zavatra avy amin'andriamanitra. Ianao dia afaka mandray zavatra avy amin'andriamanitra. Mba tena kely ny okaikina hoe za afaka mandray zavatra avy amin'andriamanitra hoe amen. Ary tsy hoe afaka fa handray zavatra avy amin'andriamanitra. Amen. Ampianatra anao androany ny fanalahidin'ny fahasoavana. Fahasoavana ahafahana mandray zavatra avy amin'andriamanitra. Misy amintsika sady eto amin'ity toerana ity ianao dia fandray zavatra. Misy amintsika tonga any an-trano ianao mandray zavatra. Amen. Isy zavatra hosokafan'ny tompony ao anatin'ny sainao ao dia hanomboka ninona fanomezan'andriamanitra dia afaka ny andray amin'izay ianao. Amen. Korintsiana voalohany toko 5:10. Ampianatra anao ny fahasoavana. Tsotra, tena kely hoe tsotra hoe. Indray manko izay pastera rehefa te impressionner olona dia mitady zavatra avo be. Fa le izy ka lasaka navavy tsy fotoana impressionner anao zao fa fotoana hitombonao zao sy andraisanao zavatra amin'izay. Zao vaninandro farany zao raha amin'izao vaninandro farany zao tsy zavatra mitsanga amin'ny fiainanao dia tsy hisy tsony. Mariavy ianao. Zao le fotoana tokony misy zavatra mitsanga amin'izay amin'ny fiainanao. Zao le fotoana fanahy masina ao anatinao. Zao le fanahy masina ao anatin'ny eo amin'ny fiainanareo mianakavy ka mifantanina maninona tsy hisy zavatra hitranga amin'ny fiainanao. Tsy possible zany. Tena kely hoe tsy possible zany hoe raha olona miara-dalana amin'andriamanitra andro manalina mandeha ho azy ka lasaka nabavy na tsy angataka ary ianao dia mandeha ho azy ny fahagagana. Satria ny fahagagana dia somian'andriamanitra hoe misy izy ary miaraka aminao izy. Amen. Zao raha izay ny tenin'andriamanitra ampianatra anao hoe androany. Korintsiana voalohany toko 5:10. Tsy ho sarotra ho any avatra androany fa tsotra be. Fa ny fahasoavan'andriamanitra no maninona hony? Fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'andriamanitra no niara-niasa tamika. Salamo 3:7. Salamo 3:7. Zao maka ny tenin'andriamanitra. Fa izaho dia saiky ny bolizatra ny tongotro, saiky solafaka ny diako, satria ny alina ny pirehare aho raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Nahita inona hony? Nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Raha lasaka navavy raha ohatra ka tsorona ny fahasoavana dia izao. Ny olona miaraka amin'ny fahasoavana ao ambany fahasoavana dia olona miaina zavatra tsy mendrika azy akory. Ianao zao hiaina zavatra tsy mendrika anao. Anao mbola misy zavatra tsy azonao tsara. Ny fototra nomeny Jesosy Kristy dia ny fanomezana ny olona zavatra tsy mendrika azy. Aka ohatra tsotra zany hoe raha Jesosy zany resahanao dia Jesosy mpanome olona zavatra tsy mendrika an'ilay olona akory. Aka ohatra tsotra hoy ianao dia olona mpanota ary rehefa mivavaka ary ianao dia mbola maninona? Mbola mpanota. Raha ny fahamarinana dia izao tsy mendrika niditra ny lanitra ianao, tsy mendrika omena famonjena ianao. Tsy marina ve zany? Fa izao anefa Jesosy Kristy dia mpanome olona zavatra tsy mendrika azy. Ary zay no antsoina hoe fahasoavana. Raha mieritreritra ianao hoe satria ianao mendrika zavatra anankiray vao handray azy dia fantara tsy handray nininona mihitsy ianao. Tsy handray nininona mihitsy ianao. Fa mandray zavatra ianao avy amin'Andriamanitra tsy noho ianao fa noho ny fahasoavana. Andray fahagagana ianao
tsy noho ianao fa noho ny fahasoavana. Vahan'Andriamanitra amin'ny problemanao, ampian'Andriamanitra ianao, tsy hoe satria ianao mampalahelo. Non, tsy ianao rery mampalahelo. Mba tena keo nokaikinao tsy ianao rery mampalahelo. Fa misy olona mampalahelo lavitra noho ianao. Nefa izy mbola mivavaka be noho ianao. Ary izy tena manana fiainana masina lavitra noho ianao. Fa izao mbola tsy nanisoran'Andriamanitra tao anatin'ilay problème mandalovanao izy. Mandalovanao. Hitanao ilay problème nanisoran'Andriamanitra anao, nanampian'Andriamanitra anao. Ilay olona hafa mbola tsy nampian'Andriamanitra tamin'ilay izy. Tsy hoe ianao zany mendrika, fa Andriamanitra ny be fahasoavana. Tena keo akaikinao tsy hoe zany mendrika hoe, fa Andriamanitra ny be fahasoavana. Ny ohatra voalohany dia izao. Olona tsy mendrika omen'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny saina. Za ianao omen'Andriamanitra ny lanitra. Vitan'Andriamanitra manamboatra olona spesiala mihitsy hoe anamboatra olona izay olona tsy hanota mandrakizay, olona tsara mandrakizay, dia ireny olona eny tonga dia ataoko any an-danitra. Fa reto olona mpanota eto ambony tany reto tonga dia efa fako indray mandeha. Vitan'Andriamanitra manao an'izany. Fa tsy manao an'izany izy satria nahoana izy dia Andriamanitra ny fahasoavana. Mandray fanampian'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahasoavana, fa tsy ianao mendrika indrindra. Aka ohatra ray faharoa aminao zay ohatra faran'izay tsotra. Mino fa ianao mahalala olona zay tena fantatra tanteraka ny tantarany. Io olona io tena maditra. Io olona io tena olona manaonao foana. Io olona io tena olona tsy mivavaka. Fa raha jerenao fiainany, izy mbola ambinina noho ianao. Ianao ve tsy mahita an'izany? Atsangano tana izay mahita an'izany. Ny antony raha lasaka nabavy satria naneniny. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahasoavana. Manao zavatra amin'ny olona izy. Tsy araky ny olona, fa araky ny tsy araky ny fahamendrehan'ny olona ny nanaovan'Andriamanitra zavatra, fa araky ny fahasoavana. Ianao zao hivoaka n'ity trano ity laza aminao iaina zavatra ianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Iaina zavatra tsy hapozinao ianao. Io ianao hoe tena Andriamanitra tsy napoziko hoe za iaina zao ilay andro. Ianao zay olona izay. Rehefa takatra ao ty zavatra izay zarain'Andriamanitra aminao androany ity, dia manomboka hiova tanteraka amin'ny sainanao. Zay mahatonga lasaka nabavy anamlaza an'izao zavatra ao hoe ianao fantaro fa ny olona tsy tianao indraindray tian'Andriamanitra. Tsy hoe indraindray fa tian'Andriamanitra. Le olona tena manahirana anao iny ambin'Andriamanitra. Ary ny fijerinao mampianao ary ianao, ny fijerinao an'iny olona iny tsy misakana an'Andriamanitra tsy hitay azy. Satria nahoana Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahasoavana. Tena kely akaikinao Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahasoavana hoe. Raha ohatra ka mieritreritra ianao, ny olana amin'ny olona tena misakana ny olona be indrindra, tsy afahana mandray zavatra avy amin'Andriamanitra dia izao, ny olona mieritreritra fa tambo ny zavatra ataony, ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany. Milaza aminao tsotra, raha ny tambo ny zavatra ataonao no hamalian'Andriamanitra anao, laza aminao tsotra, fa hafatesana ny tambony ohatra. Tsy misy olona afaka hijoro anatrehan'Andriamanitra ka ilaza hoe Andriamanitra satria za nanao an'izao dia tokony tahinao tsisy na iray azy. Fa isika rehetrarehetra ireo, isika dia antsoina hoe olona asoavina. Tena keo no akaikinao hoe tsika dia olona asoavina hoe. Rehefa takatra ao zany, ny fahagagana zany, ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny olona zany, tsy noho le olona fa noho izy, dia manomboka afaka andray zavatra avy amin'Andriamanitra amin'izay ianao. Tsy noho ianao zany io. Tsy noho ianao io. Ndray andro Jesosy Kristy ka nanantona anazy vehivavy Kananita. Dia hoy izy Jesosy mantsy ilay vehivavy, za ozy izy tsy natsona fa tsy amin'ny Israely ozy izy. Dia ilay vehivavy ny insista taminy any, marary mafy ny zanako. Dia ozy izy Jesosy, tsy tsara ozy izy. Raha ohatra ka menany alika ozy izy ny sakafo. Zany lazain'i Jesosy.
dia ny insista ihany ilay vehivavy fa aloha izy jesosy lehibe ny finoanao ka ny vehivavy sitrana ny zanaka ao izany hoe io vehivavy io tsy dia noho ilay finono loatra fa ny tena fahamarinana satria andriamanitra ny fahasoavana jesosy dia na iza afaka mandray zavatra avy amin'ny daholo afaka milaza aminao akaikinao ve ianao hoe ianao kay afaka mandray zavatra avy amin'andriamanitra dia teneno mafy amin'ny tenanao za afaka mandray zavatra avy amin'andriamanitra dia teneno raisiko ny avy amin'andriamanitra amin'ny jesosy amen androany zany vao manomboka dia misy zavatra hovain'andriamanitra ao amintsika tsararay avy milaza aminao anao olona be osotra tahaka ny ahoana ary mitonga ao anoloanao ka mbola tsy takatra hoe noho ny fahasoavana ny afahanao zavatra avy amin'andriamanitra tsisy ninina hitranga ny fiainanao tsisy ninina hitranga tsy misy na inona hitranga satria nahoana fahasoavana ny afahanao mandray zavatra avy amin'andriamanitra tena hoe fahasoavana no afahako mandray inona ny antsoina hoe fahasoavana ny antsoina hoe fahasoavana dia andriamanitra irero ny manana azy amen an'andriamanitra irero ny fahasoavana faharoa ny fahasoavana dia fanehoan'andriamanitra ny fahatsarana fanehoan'andriamanitra ny fitiavana tian'andriamanitra ho aseho fa andriamanitra be fitiavana izy dia inona zavatra nataony nomeny zanany lahatokana azonao hoe fanehoan'andriamanitra ny fahatsarana fanehoan'andriamanitra ny fitiavana dia nanome fahasoavana goavan'andriamanitra dia izy ny anarana jesosy kristy fa zao tsy ny olona rehetra ny nainandray an' jesosy kristy fa ianao manomboka andrao no mahay mandray an' jesosy amin'izay jesosy dia fahasoavana sady tompony fahasoavana izy eo amin'ny seza fiandrianany fahasoavana izy no lalany fahasoavana izy no lalàna ny fahasoavana izy mihitsy ilay fahasoavana tsy noho ianao ny andraisanao zavatra fa noho jesosy tena kelo kaikiny hoe tsy noho ianao hoe ary tsy hoe satria aratsian'ny olona ianao tsy hoe fosain'ny olona ianao tsy hoe satria lavo ianao tsy hoe satria tsy masina ianao dia tsy handray zavatra miaraka amin'andriamanitra ianao ka lasaka nabavy androany milaza aminao handray zavatra avy amin'andriamanitra ianao mandray zavatra avy amin'andriamanitra ianao satria andriamanitra dia amen fahatelo ny fahasoavana dia andriamanitra makany amin'ny olona no ny fahasoavan'andriamanitra dia izy ny makany aminao izy ianao iny makany aminao izy satria nahoana te hanampy anao izy ny fahasoavana dia andriamanitra te hanampy tena kelo akaikinao hoe te hanampy hoe isaka mahitanao andriamanitra tia zavatra tsy hain'ny olona fa izao ny fahamarinana isaka mahita zanany andriamanitra dia te hanampy ny zanany fantatrao ve zany andriamanitra te hanampy anao amin'ny olanao anatin'ny tokantranonao io andriamanitra te hanampy anao amin'ny olana arabolanao io fiainanao andavanandro io andriamanitra te hanampy anao fa ny akamaroan'ny olona tsy mahay mandray zavatra avy amin'andriamanitra satria nahoana ozy isy ny olona hoe aleo aloha zay mbola tsy andeha hivavaka aleo aloha zay mbola tsy hivavaka zany fa manino aleo aloha zay ho masina tsara aleo aloha zay ho mendrika tsara aleo aloha zay mba hanomboka hivavaka amin'izay zay vao manao mazany ka lasaka nabavaka tsotro zany miaraka amin'andriamanitra ny amin'andriamanitra dia tsotro ianao mpanoto fa izy makany aminao manampy anao izy mba afaka anao amin'ny fahotanao ianao tsy marina fa izy makany aminao mba hanamarinana ianao ianao tsy masina fa izy makany aminao mba hanamasinana ianao satria izy dia andriamanitra ny fahasoavana ao ana tsara ianao zao io tongety ianao zao androany tena sako milaza aminao fa tsy hoe ianao tongety dia hoe za anatona an'andriamanitra nao ka lasaka nabavy ny alohana tongavanao teto dia efa namangy anao andriamanitra efa tonga taminao izy satria nahoana te hanampy anao izy dia ozy izy hoe andao any amin'ny tranobokon'olona analakely androany fampianatra zavatra aminao aho zavatra ampianako anao androany dia tsotro andray zavatra ianao tsy noho ianao fa noho ny fahasoavako matenikelo akaikinao mandray zavatra hoe tsy noho za fa noho ny fahasoavako
Asahako milaza, sahako milaza. Izy aminareo no marary tonga eto atsangano tanana. Nareo mitsangana eo, nareo manangatanana eo, tsanganany e. Okay. Sahako milaza fa aminareo hoe fa misy sitrana. Fa sitrana zao. Satria nahoana tonga taminao Andriamanitra, tonga eo aminao Andriamanitra. Tsapao magaga ianao ane, tsapao tovy magaga. Misy aminareo hoe fa sitrana, ianao ka nabavy kely sitrana. Tsapao ilay izy e, tsapao mafy be. Sitrana. Tsapaka fototra mihitsy ny tombotra ao. Dia zao efa mifototra tsara. Sitrana ianao zao dia efa mafy be ho an'i Jesosy. Fa manino izy ireny ny sitrana? Noho ny fahasoavana. Fa nga izy ireny ny mendrika indrindra, sa izy ireny ny tsara indrindra, sa izy ireny nanao fanatitra be indrindra. Ny antsika manko dia hoe raha tsy manao fanatitra be tsy mandray, nao raha lasika anabavy a. No, ny fanatitra dia fananjanao an'Andriamanitra. Fa milaza aminao Andriamanitra ka efa hanome anao dia manome anao izy. Tena omenina mafy be. Manaraka, ny fahasoavana dia ho an'ny olona rehetra, indrindra fa ho an'ny olona tsy ampoizina. Tsy ampoizina. Misy lehilahy anankiray tamin'ny andron'i Jesosy Kristy omboana tamin'ny hazo fijaliana. Ny olona izay nahalala ny olona lehilahy rehetrarehetra tamin'ny tantara dia malala fa mpamono olona izy. Iza ny anarany? Iza ny anarany? Zany hoe ho an'ny olona rehetra i Barabasy dia olona higadra mandrakizay. Ary ny enjehany io mba ho gadrainy. Raha ohatra ka tsy ho gadrainy tsisy nanenjika an'io. Tsy marina ve zany? Fa izao ka lasika anabavina, izao ny zavatra mahagaga. Jesosy Kristy dia nahafaka amin'ny Barabasy. Ny fahasoavana dia tonga tany amin'ny Barabasy. Ilay olona tsy ampoizina indrindra teo amin'ny tanàna no vonjeny voalohany. Fantatrao ve zany? Ilay olona tsy nieritreretina indrindra teo amin'ny tanàna no vonjeny voalohany. Miomany ianao, enoy ty teny ity, fa ao anatin'ny tokantranonao izay olona be vava indrindra aminao mivavaka dia efa tena tenenao anazy fa izy dia tsy maintsy hivavaka indray androany. Arakaraky ny tenenana no manafaingana amin'ny famonjena azy. Amen. Le vadinao le tsy mamelanao hivavaka io, miomany ianao fa indray androany io itenenena pasoly akanjo. Le taontaonao mpanao hoe sekta mpanao teny samihafa io, miomany ianao fa indray androany io iteny aminao hoe aisaka monareo mivavaka iafika vidiana hitranga aminao zany. Satria nahoana reny ny olona tsy ampoiziny reny tadiavin'Andriamanitra amin'ny fahasoavana. Mahazo mitovy a? Manomka azonao amin'izay ve le fahasoavana? Ny fahasoavana zany dia manakatra any amin'ny zavatra tsy takatra. Zay zavatra tsy vita ny fahasoavana. Zay tsy takatra ny fahasoavana. Sarotra kely miaraka amin'Andriamanitra. Eno tsara zao zavatra zao. Ny fahasoavana dia tsy miankina amina inona na inona fa safidin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy te halala ny vavan'olona mombanao. Mateny akeo no tsy te halala zany vavan'olona mombanao Andriamanitra. Fa na ianao ary tsy tian'olona indrindra ao amin'ny ankohonana. Rehefa ozy izy Andriamanitra hoe ty ray ty hotahiako noho ny fahasoavako dia hotahiny ianao satria safidin'Andriamanitra zany. Amen. Eno tsara. Manaraka ny fahasoavana eno tsara. Ny fahasoavana no fototra ny zavatra tsara miseho amin'ny fiainan'ny olona iray. Aveko, ny fahasoavana no fototra ny zavatra tsara miseho amin'ny fiainan'ny olona iray.
raha ohatra ka tianao hisy zavatra tsara miseho amin'ny fiainanao azany iny fa hisy zavatra tsara miseho amin'ny fiainanao alefa misy zavatra tsara tonga amin'ny fiainanao. Amenna. Ny ao ambadiky ny zavatra tsara miseho rehetra dia tokana ihany fahasoavana. Raha tsy no fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra tsy zavatra tsara miseho zany amin'ny fiainanao. Tsy mahazo azy zany ianao e. Fantaniko aminao maheno izy ianao. Maheno izy ianao. Manana expérience no izy ianao. Fa maninona no ianao ny raisina raha ohatra ka mitady asa ianao? Mba efa nidinianao izy raha ihany zay mitady asa. Natsoina tamina ivotoerana lehibe PSI nga mahafantatra ao. Rehefa tonga tao dia za amin'io mbola tsy azo kokoa amin'ny diplôme doctorat tamin'izay fa c'était manesa tezara. Mbola tsy azoko amin'ny diplôme. Dia tonga tao dia ny olona mifaninana tamiko tao olona même diplôme izoko noho izany manana 7 années d'expérience. Zany hoe fa niasa mitovy amin'io mihitsy le asa didiavana. Dia tonga zay dia nanao interview. Rehefa vita ny interview dia hoe lana samy mody daholo akanareo aloha. Dia zavatra nitranga ka lasaka nabavy. Rehefa tonga amin'izay hoe iza nomena an'le asa na gaga. Za le tovolahy kely mbola tsy nahazo diplôme nahazo an'le asa fa le lehilahy efa manana expérience sy mitovy diplôme amiko ary ny anazy efa azo izy indray tsy nahazo. Tianao fantatra ve inona ny anton'izany? Ary maminany ho an'ny olona eto androany misy olona azo asa amin'ny fomba tsy takatry ny sainy eto amin'ity toerana ity. Misy olona ialoavany fahasoavana eto amin'ity toerana ity. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy safidy ho atao any ary ny safidy ho any aminao. Ny ianao safidiny tsy hoe dosie ianao tsara indrindra, tsy hoe ianao mahaindrindra, fa ianao le olona raha amin'ny fahasoavana. Ka raha vao miditra birao ianao dia fahasoavana mitsenanao ao. Mivoaka birao ianao fahasoavana mitsenanao ao. Ny olona te hiara hiasa aminao, ny olona te hitanao satria nao ao no fahasoavana. Amen. Gaga ianao. Figa amintsika reto nisy olona efa nanome vola, nisy olona tapoka nanome vola azy. Miomany ianao fa ny akamaroantsika eto reto androany dia iaina ianao an'izany hoe omen'olona vola tapoka tsy aton'izany mba tiako menanao e. Na misy olona miasa dia iona aminao le olona manao fandrarana le olona dia vao mahita anao izy dia faly be ela be anao tsitaka ty mba ho anao e. Bavy eo ny fahazahoana vola tsy sarotra. Rehefa Andriamanitra mametraka ao anatin'ny fon'ny olona anankiray hoe omeo io olona io dia mahazo le olona. Fa milaza aminao rehefa Andriamanitra manidy fon'ny olona anankiray ninona atao tsy misokatra eo. Tsy marina ve zany? Tsy marina ve zany? Rehefa Andriamanitra manidy fo ina mitsaka tsy misy eo. Ary miomany ianao zany maminany aminao. Ty teny ty dia anaraka anao naiza le anao. Naiza le anao dia Andriamanitra nokatra ny fon'ny olona ao anoloanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha vao misokatra amin'ny fonao, raha vao misokatra amin'ny fon'ny olona eo anoloanao, tsy tsaratra ny asa ianao. Sao raha eve? Amen. Na lazay ny olona hoe aky ianao kosa ohatrany tsy mety aminao izy. Ka raha sena bavy tsisy resaka tsy mety io. Fa io dia fo misokatra. Andriamanitra manasoa. Rehefa Andriamanitra manasoa anao tsisy afaka nakana an'izany. Na devolo ray ero ary miaraka hijoroka miaraka hitondra pankarte hoe tsy mahazo ozy Andriamanitra hoe mahazo. Amen. Iaina ianao fon'olona misokatra ao anao. Isy olona mitsika eto ho any ampita ianao afaka fotoana foana. Ao anatin'ny topamoa ianao dia andeha. Aga ianao dia angataka tsotra anao. Telekely ianao fahasoavana kely efa nalahidy hoe. Mahazo mitoy ino izy ho zavatra izao. Tsy misy olona tao anaty fahasoavana na iray azy karava. Averiko fandroana.
tsy misy olona tao anaty fahasoavana iray azy karary. Ny olona tao anatin'ny fahasoavana rehetra, ny fahasoavana kalasana bava dia lalana fanehoan'Andriamanitra ny fahatsarana. Zay nambarantsika teo. Ka tsy possible hoe ianao hitoetra ao ambany fahasoavana, mitoetra ao anatin'ny fahasoavana, olo-pahasoavana ka horava mandrakizay. Za te hilaza amin'ny fahavalonao, zay fahavalonao eny amin'ny tontolo akam-panahy. Te hilaza amin'ny sady ho fahavalo, olo-pahasoavana ireo. Olo-pahasoavana ireo. Aka misy anankiray afaka mijoro vavolombelona, fa ny olo-pahasoavana tsy afaka nyravana mandrakizay ny anarany dia Satana. Na iza olo-pahasoavana tonga teo anoloan'ny Satana, miala maina foana izy. Teny keno akaikinao andro zany dia hiala maina koa Satana hoe. Fantarity mahazo manomboka Satana fa tsy mahazo mamarana eo fiainanao. Aveko mahazo manomboka izy rehefa Andriamanitra miteny aminy hoe mahazo manomboka, dia mahazo manomboka izy. Fa izao milaza amin'ny sady na hanomboka ary izy tsy tonga hatramin'ny farany. Satria nahoana? Izy manomboka fa Andriamanitra mamarana. Aveko ihany, izy manomboka fa Andriamanitra mamarana. Satria ianao ao anatin'ny eno tsara. Tsy misy olona tao anaty fahasoavana ka tsy tsara fiafara. Aveko fandroana. Tsy misy olona tao anaty fahasoavana ka tsy tsara fiafara. Eno tsara zao zavatra famarinana izao. Ny zavatra tsara indrindra afaka mitranga fiainan'ny olona anankiray dia ny hoe tsara fiafarana. Aveko tsara fiafarana. Mariavy ianao ao anatsara mba afaka mitanantanana eo akaikinao fa ianao dia teneno izy ianao dia olona ho tsara fiafarana hoe ao anatsara ianao dia olona ho tsara fiafarana. Amen na azy atao rehetra dia ho tsara fiafara daholo. Zavatra mahagaga amin'Andriamanitra nefa lasana bavy dia izao zay atomboka Satana dia faranan'Andriamanitra tsara. Tsy marina ve zany? Satana mody manomboka fa Andriamanitra mamarana azy tsara. Dia zay atomboka Andriamanitra koa dia izy koa mahatanteraka azy. Ka ny valina zany dia izao, ninona zavatra mitomboka amin'ny fiainanao dia ho tsara fiafara. Ny ankonanao io ho tsara fiafara io. Ninona horakorako ny fahavalo tsara fiafara io. Io zanakao io tsara fiafara io. Io vadinao io tsara fiafara io. Io tranonamboarinao io tsara fiafara io. Ary mbola tsy nanamboatra trano ianao fa mieritreritra ny hanamboatra trano. Zany raty anonona manamboara trano ianao. Ary zay amboarinao ho tsara fiafara zany. Ho tsara fiafara zany. Tsy mampaninona le ohatry ny mafimafy kely eny ampovoany. Izy rehefa ny aina an'izany eny ampovoany ohatry ny mafimafy, ohatry ny mihisatra zany, ohatry ny tsy mety. Fa naza aminao ohatrany. Teny kely akaikinao ohatrany hoe ohatrany. Teny mafy ohatrany. Fa ny olona ao ambany fahasoavana tsy maintsy tsara fiafara. Zay zavatra ataony tsy maintsy tsara fiafara. Vao tapaky ny afatra zay. Zay teniko anao mitondra ianao ino moa izy taratasy stylo. Mianatra ianao. Voaketo ianao zao ninina atao. Ninina mitrany. Laza aminao na misy mangalatra ary ny telefonanao. Efa zao fotsiny teneninao ay tsara fiafara indray iny. Fa tsy marimarina zany ninina mitranga amin'ny fiainanao. Tsara fiafara foana iny. Amen na. Raha mahafantatry ny olona manko ny tsy ambaratenin'Andriamanitra tsy tomany lalandava ny olona. Raha fantatry ny olona ny sitrapon'Andriamanitra dia hitsiky lalandava ny zanak'Andriamanitra. Ianao dia tsara fiafara.
Majero kely akaikinao tsara fefara teny tsara fefara fafara hoe mena mazo mitoy a mazo mitoy de ay eno ihany zao inona fiatraika amin'ny fahasoavana ohatrany ahoana rehefa ny olona anankiray no manana fahasoavana manokana voalohany ny fahasoavana dia manome anao hery haharitra sy hiaritra mpiadanana sy mpifaliana na dia mandalo ady sarotra azy dinioany Paoly i Paoly toraham-bato vaky sambo inona daholo no lazainy ao nandalova daholo zany hoe toraham-bato no nivadiany rahalahy vaky sambo tsy nihinana fa zao zavatra mahagaga izy dia rehefa nanokana dia misy izy hoe mifalia izy mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo eno iaho koa mifalia zany hoe Paoly zany dia nanana fahasoavana manokana ninonino nataonao aminy tsy mampiotso azy zany maria tsara ve ianao mba tenikeo no akaiky hoe mba tiako hoe hoanao amin'ny fiainanao ninonino mitranga tsy hampaninanao zany mazo miteny misy olona manam-pahasoavana tsy hanananao mihitsy ene mba dinioany ianao zany zao a raha ianao no alefa mipetraka ny ambanivohitra be dia ozy ianao ambanivohitra tsisy Facebook tsisy telefôny tsisy tomobile tsisy ninilina ozy ianao za kosa aloha tsy hoany fa milaza aminao a raha ny olona ndray tenena rainao nentina ny ville dia ahoana ozy izy zato ramisia tsy hoany zany tananarivo ao be mpanendaka aty aminay tsisy mpanendaka ka lasika-nabavy eo eno tsara tsy resaka voly eo tsy resaka diplôme eo tsy resaka mahalala olona io fa resaka fahasoavana eo ny fahasoavana ne ho avy amin'ny fiainanao ny fahasoavana ne ampiainanao zay zavana tsy apozinao akoho ndray androany ianao ahitanao any miamia ianao dia efa mikitika nareo vato hoe miamia niny anaran'ity efa mijanona ny le mimika efa natsofoana aty eo afoany nino an'izany ve ianao ndray androany zany rehefa mijoro vavolombelona dia raiso le izy stomby onction anatin'ny fijorona vavolombelona possible ave aminao zany hoe pastera izy mianakavy manao vacance any Chine possible ave zany aminao milaza aminao zay tsy vitan'olona vitan'Andriamanitra vitan'Andriamanitra mety ho kely indrindra ny fiandohanao fa lehibe indrindra ny fiafaranao ny Andriamanitra ao dia vonona ampiainanao zavatra tsy eritreretinao averiko ihany ny Andriamanitra ao dia vonona ampiainanao zavatra tsy eritreretinao tsy noho ianao fa noho ny tena kely akaikinao tsy noho zao fa noho ny fahasoavana misy olona ahoana zany zany ve dia possible koa ka lasika nabavy eo mino fotsiny any ahoana tsara manaraka ny fahasoavana no fototro ny valim-bavaka ahoana tsara rehefa mivavaka ianao ka tianao ho azo ny valim-bavaka tianao hisy valim-bavaka be dia fita amitsika nefa mivavaka ka tsisy valim-bavaka ny sasa zany valy foana iza mbola tsy hoe mivavaka ianao ka mbola tsy mandeha valim-bavaka sagamo tananao zao zavatra ny fahamarinana ny fahasoavana dia fototro ny valim-bavaka rehefa mivavaka ianao dia aza eritreretina mihitsy ndraindray manko tsika quantifie-tsika le vavakatsika zany rao mivavaka adiny telo Andriamanitra no mivavaka adiny telo hitanao iny hitanao iny mba valio mivavaka ozy ny tompo izy amiteny aminay ampiny adiny telo za tena efa mivadikoanina mihitsy misy amitsika rehefa manana olana dia mitsofoka fivadikanina izy amitsika nefa nanao an'izany dia zao ny teleko anao
tsara ny fifadikana maso manazavazavatra tsotra aminao a mivaly mivavaka ao rehefa manao fifadikana ianao tsy noho ny fifadikana nataonao fa noho ianao nanakaiky an'ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Amen. Fa raha ohatra ka fifadikana no mampivalivavaka laza aminao a firy nisan'ny olona ray trano rehefa iraka ny trano rehefa mifady any tsika dia nego hoe mivaly daholo. Misy amin'ireo tsy mivaly satria nahoana tsy resaka fifadikanina io fa resaka fanakaikaizana n'ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Amen. Ary tsy anakivy mifady anina fa ka mandinika ianao misy olona tsy mifady anina akory fa ny anazy mivaly lohany ianao. Ary misy olona tsy mivavaka akory fa ny anazy mivaly alohan'ny ianao problema. Tsy marina ve zany? Za tsy miteny akory hoe manomboka loha zany tena tsy ilaina ka ny fifadikana. Ilaina fifadikana ka tena kely akaikinao tombo manokana mifady anina hoe rehefa mifady anina ianao maranitra ny ara-panahinao ao amin'ny tontolo ny fahasoavana. Ny tontolo ny fahasoavana dia tontolo anankiray izay mipermettre anao anakaiky an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Raha tsy ao anatin'ny tontolo ny fahasoavana ianao lavitra an'Andriamanitra foana. Mariavy ianao fa noho ny tontolo ny fahasoavana dia manana tombony ianao afaka manakaiky an'Andriamanitra. Atao haingana be ny fahasoavana mahatonga anao mamokatra, fahasoavana no manokatra lalanao anao, fahasoavana no mahatonga anao manana ho avy ary ho avy goavana. Amen. Fahasoavana mahatonga anao mandresy amin'ny ady rehetra, fahasoavana mahatonga anao ho fahasoavana amin'ny manodidina. Ka lasika nambavaka atsorona dia izao ny fahasoavana dia mahatonga anao afaka handray ny fanomezan'Andriamanitra. Manomboka androany raha mila valim-bavaka ianao fahasoavana amin'ny vahaolana ny fanalahidy. Raha ohatra ka ny fiainanao ianao tena Andriamanitra fa maninona ka izaha mivavaka ihany nefa tsisy vokatra mihitsy. Ka tonga amin'izay telozay ianao androany ho ianao tena pastera zany mba mivavaka ihany fa arakaraka ny vavako maika problema be tsy mbola hitako mihitsy zany hoe Andriamanitra niasa amin'ny fiainako izany. Tsotra zavatra teneniko aminao. Manomboka androany midika ao anatin'ilay terrain valim-bavaka, midika ao anatina terrain fahatsarana. Ny fahasoavana dia tahaka ny tranobe anankiray. Io tranobe io dia misy varavarana anankiray miditra ao. Rehefa tafiditra ao anatin'io tranobe io ianao dia ao anatin'io tranobe io zavatra tsy ampozinao rehetra dia droanao daholo. Droanao daholo. Afaka hanananao daholo, omen'Andriamanitra anao daholo, avotsitr'Andriamanitra ho anao daholo ny zavatra rehetra. Io tranobe io antsoina hoe tontolo ny fahasoavana. Ary mivaravagana miditra ao dia tokana ihany Jesosy ny anarany. Ka mitady valim-bavaka ianao. Izy Jesosy mety tsy teny raha mivavaka ely ianao ka miparaina mafy, mitomany ary tsy mihinan-kanina andro maro dia miomana fa hivaly mivavaka ao. Za ve tenen'i Jesosy? Ahoana ka tenen'i Jesosy? Na inona izy angatahanareo ampitomany amin'ny tsy fihinan-kanina, amin'ny fitondrana baiboly akaiky ny fo. Zany lazay fa ahoana izy? Na inona angatahanareo amin'ny anarako dia fa ho azonareo zany. Satria nahoana ny fanalahidin'ny fiainana dia fahasoavana.